Resaka vaovao fanatanjahantena sika anome lanja ny tontolon'ny baolina kitra ny Top Sport Event isany hetsika izay natao hitiliana ireo sangany ao anatin'ity taranja baolina kitra ity amina fokontany 2012 hita ao anatin'izany fisafidianan'izany zany ireo mana-talenta ao anatin'ity tontolon'ny baolina kitra ity fa tsy dia saha miseho loatra rahantsika ny sary. Isan'ny fanatanjahantena malaza sy ankafizin'ny tanora malagasy ny lalao baolina kitra raha samy ny fanatanjahantena misy. Na dia mana-talenta zany akamaroan'ireo tanora, indrindra fa ny anivon'ny fokontany, dia tsy mbola ampy ny tosika ahafahan'izy ireo miseho sehatra sy ho lasa matianina amin'izany resaka football izany. Isy araka izany ny hetsika lalao baolina kitra karakarain'ny Top Sport Event mandritra ny iray volana izay atao manomboka ny 2 volana septambra izao hatramin'ny 1 volana oktobra etsy sy alarobia. Antony anankiray hoe nanaovana le football aloha dia amina izay mpakafy le football aloha ray manarakarak'izay hitanay fa mavitsika be ny resaka foot zany eto Madagasikara ary anisan'ny taranja anankiray azo ampiakarina tsara satria misy an'ireo izay azo atao hoe mana-talenta zany raha ny tanora malagasy amin'ny resaka foot raha tsikaritra ireo eraky ny tokotany eny eraky ny lakelatrano rehetrarehetra eny dia misy terrain de foot foot à 7 aloha zany tena betsaka hita fa amin'ity zay zany no ezahana poroboroboana hoe mba ivoaran'le talenta bebe kokoa eo nivon'ny professionnel raha ny azo ilazana anazy dia ataonay foot à 11 mba hipotrana ireo izay ankizy sy tanora mana-talenta afaka mandray anjara amin'ny resaka taranja football eto Madagasikara. Fampiroboroboana ny sehatra ny fanatanjahantena indrindra fa ny baolina kitra eto Madagasikara ary ihany koa hanomezana sehatra ny tanora nanan'izy ireo toe-tsaina hihoatra sy hiezaka ary irahina no tanjon'ny Top Sport Event. Ny city football zany dia natao hanomezana sehatra bebe kokoa andreo tanora izay any anaty tanàna any izay atao hoe vitsy ihany ireo olona tena afaka vitsy ihany zany ireo olona tena afaka miantsehatra ao anatin'ilay foot eto amintsika. Fokontany misy 20 no ilalao anatin'ity andiany voalohany amin'ny city foot ity izay fifaninanana foot à 11 izay ahitana ny fokontany Ambohimanarina manana ekipa roa Akadikely Lafy, Ambato Fotsy, Sabotsina Mehana, Soavimasoandro, Akazomanga, Ivandry, Androibe, Andotapenaga, Analamahintsy ary Antanandrano. Ireo tanora 12 hatramin'ny 17 taona no andray anjara amin'ity lalao ity. Kopy sy vola 10 mety sy iray tapitrisa ariary no batainy izay mahazo ny voalohany ny amboara amin'ity city foot ity.